Amin'ny fifaliana tanteraka indray ry havana malala no anaterako ny arahaba ombam-pirarian-tsoa antsika tsirairay avy any an-tokantrano any. Ny mpanomponao pasteur Njiva Rakotoson no miaraka aminao indray eto amin'ny fahitalavitra ary amin'ny tambazotra serasera sy amin'ny onjam-peo raiky amby zato tepika efatra manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hatrany sy ny fahatsaran'Andriamanitra ho aminao sy ny ankohonanao. Ry havana malala andeha antsika hiaraka ilona ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, indray antsika hiaraka hitondra ny fahatsaran'Andriamanitra ary aneho ny fahatsaran'Andriamanitra ao anatin'ny hafatra. Aneho ny fahatsaran'Andriamanitra ao anatin'ny fampianarana, manasanao tena hoe hifantoka mba hatonga an'izany fahatsaran'Andriamanitra zany hifindra any aminao, satria ny teny no tonga nofo ka amin'ny fotoana ianao mandreha ny fahatsaran'Andriamanitra zay mivoaka eo am-bavan'ny mpanompon'Andriamanitra dia zany fahatsaran'Andriamanitra zany ho tonga nofo aminao ary iraikitra eo amin'ny fiainanao ray manontolo. Nde tsika hivavaka avy hatrany alohan'ny hizarana ny teny hitondrana ny hafatra. Manasanao anefa mialohan'izay hoe angoniny ankohonana mba hiaraka hijery ny fahitalavitra, mba hiaino ny onjam-peo ary hijery ihany koa amin'ny tambajotra serasera fa zava-dehibe no ho ampianarina antsika eto ary fahatsaran'i Kristy no ho ampitany aminao amin'ity anio ity. Nde tsika sy ianao hiaraka hivavaka dia hiaraka hanolotra ny momba antsika rehetrarehetra ny fotoana rehetra zay iarahantsika eto eo ampelantanan'Andriamanitra. Hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra Rainay Masina tsara loatra, mankasitraka feno anao zahay. Misaotra anao zay amin'ity fotoana sarobidy zay feno fahatsaranao, misy ny fahatanterahanao. Mankasitraka anao Andriamanitra fa zany fahatsaranao sy fahatanterahanao zany no hifindra ary hiampaka, hampisy impact na hampisy fiantraikany ho an'io olona, ho an'io ankohonana, ho an'io tokantrano zay mampandroso ana amin'izao ora sy fotoana izao io. Andriamanitra mino fa hiova ny fiainana ka tsy sendrasendra nahitany na enony an'izao afatra zao fa mitanteraka fa programanao Andriamanitra. Andriamanitra mino fa eto ihany koa le fanahy fanjakanao, eto le fanahinao Andriamanitra dia le fanahy masina zany dia le esprit d'excellence eto amin'izao fotoana izao, le fanahy fahatanterahana, hitondra fahatanterahana ihany koa amin'ny fiainan'ny tsirairay avy zay manaraka amin'izao. Ary efa eto izy dia aoka etro nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy, etro nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy. Averina aminao Andriamanitra ray, zanaka fanahy masina ny voninahitra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana malala amin'ny tompo mamerina ny arahaba ho antsika raha toa ka zao ianao vao mahita amin'ny fahitalavitra. Aniotsika dia mamarana sady ny herinandro dia hitondra lohahevitra tsara be aminao efa noetintsika ihany izy io alohan'ny Pentecoste fa ho toizitsika le lohahevitra zay manambara tahaka zao hoe l'esprit d'excellence, l'esprit d'excellence na hoe fanahy ny fantanterahana, fanahy ny fantanterahana. Zany fanahy zany dia mazava ho azy ny fanahy masina no mitondra an'izany esprit d'excellence zany. Dinio fa tamin'Andriamanitra zany no exemple voalohany ahitantsika an'izany esprit d'excellence zany. Rehefa namorona an'izao tontolo izao Andriamanitra, namorona ny tany sy ny lanitra, namorona antsika olombelona, dia tsy mbo nataony hoe halasa fay, tsy mba nataony nisy zavatra tsy vita fa zay natombony dia nivitainy hatramin'ny farany, ary zay nataony tanany dia nataony nisy excellence avokoa. Zany hoe tanteraka zay namboary ny tanan'Andriamanitra. Jerenao raha mandeha mivoyage fotsiny ianao na mandeha ny an-dalana eny fotsiny ianao, mahita ny natiora, mahita ny akanto, ny tendrombohitra, ny ala, ny lanitra, ny ranomasina sy ny zavaboary rehetrarehetra dia hitanao fa lehibe Andriamanitra, ary hitanao dia tanan'Andriamanitra fa tena hoe excellent, tena hoe tanteraka, tena hoe zavatra sarobidy, tena zavatra mahafinaritra. Eny raha lasianabavy eto a Madagasikara dia tena misy an'izany dia tanan'Andriamanitra zany. Jerenao ny zavaboary manodidina, jerenao ny zavaboary manodidina antsika fa tena hoe mahafinaritra, mampite-honina ary na mivahiny any ampitan-dranomasina ary dia manana etaeta sy faniriana ho aty amin'ity tany malala antsika ity noho ny excellence zay hitany eto amin'ity
tanindrazantsika malala ity. Zay mahatonga an'ireo vahiny, maro an'ireo vahiny mety hoe mandeha fiara manidina, fa maro amin'izy ireo koa zay tena mankafy hoe andeha fiara manokana. Ny antony de mba ahita an'le zava-boary mahafinaritra eny an-dalana eny. Ny antony reny Galasiana bavy de noho ny fanahin'Andriamanitra, noho ny fahaiza manao an'Andriamanitra zay manana an'le esprit d'excellence. Ny fanahy masina ny tena marina de esprit d'excellence ny fanahy masina. Rehefa manao zavatra izy de par excellence nanasitrana ny jamby izy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, de tsy nataony hoe nilany ihany nahiratra, fa tamin'ny samy nahiratra ary nahiratra mandrakizay. Nanangana ny maty izy, rehefa nanangana ny Lazarosy izy de tsy nataony hoe nitsangana fa narary kibo, fa nataony nitsangana sady salama tsara. Zany esprit d'excellence zay avy amin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Ny esprit d'excellence de ny fanahin'Andriamanitra, fanahy masina an'Andriamanitra. Ka zany esprit d'excellence zany no tianay iampitany aminao ary anjaka amin'ny fiainanao ray manontolo mihitsiny. Zay ny antonay, zay ny antony nametrahan'ny tompo an'ilay loha hevitra tao anatin'ny fonay, satria tianay ianao iainan'izany excellence zany na amin'ny lafiny rehetrarehetra, na amin'ny fomba fiteny, na amin'ny fomba fisaina, na amin'ny fomba fitafy, na amin'ny arak'asa, ary indrindraindrindra ny ara-panasy amin'ny asa fanompoana. Tena tianay ianao anana an'izany esprit d'excellence zany, na hoe fanahiny fantanterahana. Mety hiteny ianao hoe ny tanteraka tsy misy tanteraka izany, mety hiteny an'izany ianao famarinana ary tsy mekitsiny ianao, fa zao kosa ny fiezahana de azo atao tsara. Aveko ny fiezahana de azotsika atao tsara ny miezaka Galasiana bavy. Iny fiezahanao iny de efa midika fa efa nananao sady le esprit d'excellence na le fanahiny fantanterahana. Fa ny olona tsy tia miezaka, tsy tia mivoatra, tsy tia mihetsika eo amina toerana anankiray de tsy manana an'izany esprit d'excellence izany. Hoy tamin'ny heriny Galasiana bavy fa maritana tsotsotra ny atao hoe esprit d'excellence. Ny atao hoe esprit d'excellence de toetsaina aloha voalohany indrindra, na fanahy izay mikatsaka ny tsara indrindra amin'ny zavatra rehetra zay ataony. Toetsaina na fanahy zay mikatsaka ny tsara indrindra hatrany amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataony. Zany hoe manomboka amin'ny toetsainao io, de mamaka lalina any amin'ny fonao, de mamaka lalina any anaty fanahinao any, ary efa tonga ao anatinao zany de zao lasa mivadika excellence eo amin'ny fiainanao. Ny tonga lafatra hoa tsy misy, ny perfection de tsy misy, na de misy ary ny olona perfectionniste. Ny perfection moa zany de hoe tena hoe tanteraka tsisy pentina, mety tsy misy zany, fa ny fiezahana mba ho tonga am'zany, ny fikatsahana mba ho tonga an'izany de fanananao sahady le esprit d'excellence. Fa maritana manaraka zay fanambarako tamin'ny heriny ihany koa hoe midika hoe manolotra ny tsara indrindra hatrany amin'ny fo sy fanahy, amin'ny fikatsahana hitompo sy ho tsara kokoa mandrakariva. Amin'ny fikatsahana ny tompo sy ho tsara kokoa mandrakariva. Manolotra ny tsara indrindra hatrany amin'ny fo, amin'ny fanahy, amin'ny fo, amin'ny fanahy, amin'ny fikatsahana ny tompo sy ho tsara kokoa mandrakariva. Galasiana bavy, io fikatsahanao hitady ny fahatsarana, ny tompo, io fikatsahanao ny androso io de fa esprit d'excellence sady. Mety misy amintsika tsy manana amin'izany toetra zany, tsy manana an'izany toetsainy zany, fa ny ao anatintsika de hoe mionona am'izao hoe zay masoa ataon'Andriamanitra zoanao manao an'izany Galasiana bavy hoe zay masoa ataon'Andriamanitra kanefa kosa mbola misy ny tsaranao io. Tamin'ny tapabolana moa tsika de nijery tao amin'ny Kolosiana toko 4:17. Kolosiana toko 4:17 je milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary na inona ataonareo de ataovy amin'ny fonao, ary na inona ataonareo de ataovy amin'ny fonao rehetra ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Ary na inona ataonareo de ataovy amin'ny fonao rehetra ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Inona moa ny anton'izay? Rehefa mbola ho ana olombelona io ataonao io de ataonao alasa fay io, ary rehefa mbola eritreretinao io hoe ito zavatra ito ho ana olombelona ito fa tsy ho an'Andriamanitra. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe zay ataonareo de ataovy ho an'ny tompo.
na mampikitra ano ary ianao de ataovy amin'ny tompo, am'izay ianao tsy sa manao vinany amin'io. Miasa ianao de ataovy amin'ny tompo, ataovy ho an'ny tompo moa zany. Am'izay ianao tsy sa manao vinany fa ataonao amin'ny fonao rehetra ary mikatsaka ny ampandroso hatrany ianao an'io asanao io, mikatsaka ny ampivoatra hatrany an'io asanao io ianao. De rehefa mikatsaka ny ampivoatra sy ny ampandroso hatrany ny asanao ianao de lasa tsara ao aminao le esprit d'excellence. Zay ataon'ny tananao de mamiratra, zay ataon'ny tananao de tsara. Any ka na ny mpampiasanao ary mahita ny fomba fiasanao de ozy izy hoe mendrika anao ny ampiakarina ny karamanao, mendrika anao ny ampiakarina ny gradinao, satria ianao tena mazoto miasa, ianao te hitombo, te hiandroso hatrany, te hiroso hatrany ianao amin'ny fahatsarana. Zay mahatonga ny Kolosiana 3:7 manambara hoe na inona ataonareo de ataovy amin'ny fo ho an'Andriamanitra fa tsy ho ana olombelona. Galasiana bavy anio tsika de anoy an'izay indray tsika izeritsika ao anatin'izay hoe esprit d'excellence amin'ny lafiny mifiainanao andavanandro. Ijery tenin'Andriamanitra tsika ny mpitokoteny 7:1, mpitokoteny 7:1, mpitokoteny 7:10. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay rehetra azon'ny tananao, izay rehetra azon'ny tananao atao de ataovy amin'ny herinao rehetra. Ajanontsika hatreo, zay rehetra azon'ny tananao atao de ataovy amin'ny herinao rehetra. Galasiana bavy, na inona zavatra ataonao de atotony ao ny fitiavanao, atotony ao ny herinao, fa milaza aminao fa ny hafarana io de excellence ny hafarana io. Na inona zavatra ataonao de ataovy amin'ny fahanginana. Zava-dehibe zay, aza be resaka amin'ny olona, aza be resaka fa aza mieritreritra ianao hoe faly aminao daholo ny olona rehetrarehetra. Manana projet ianao de enao mitantara an'iny de efa midika sahady any amin'ny tontolo ara-panahy efa manantanteraka an'le projet anao. De efa hen'ny favalo iny, de efa hitan'ny favalo iny, de efa mitady ny hevitra rehetra izy isabotena anao. Ary aza mieritreritra ianao ny olona maheno projet anao ho faly aminao. Tsy voatery ho faly aminao izy fa mba tonga le esprit d'excellence ho tanteraka eo amin'ny fiainanao de na inona ataonao de ataovy amin'ny herinao rehetra, de ataovy amin'ny fahanginana. Aza be resaka, aza be resaka, ataovy amin'ny fahanginana sy fahavononana rehetra. Izay asaina ataonao, neny fa na any am-pianarana ary ianao, na any amin'ny toeram-piasanao ianao, na ao an-trano ianao, ary indrindrindrindra na ao am-piangonana ianao, ataovy amin'ny fianginana. Aiza atao amin'ny fimonomonomana. Fa ny zavatra ao ambadika io Galasiana bavy de zao, fandresena ny ao ambadika io. Ny excellence de miantso excellence, ny fatanterana de misitina fatanterana. Tian'Andriamanitra ianao mba tsy ho zarizary tsony ny sakafonao fa mba sakafo ara-pahasalamana tsara. Tian'Andriamanitra ianao mba tsy vavabavaka tsony fa tena hivavaka ianao mba hamonjeno ny fanahinao, mba ho anasitranana ny aretinao ary andaminana ny fiainanao. Tian'Andriamanitra ianao mba tsy akanjokanjo fotsiny fa tena miakanjo maneho voninahitr'Andriamanitra. Ary tian'Andriamanitra ianao mba ho fanaka fanehoam-boninahitra. Rehefa fanaka fanehoam-boninahitra ianao, tsy ianao tsony no entsikenjehan'ny olona, tsy ianao tsony no anaovan'ny olona tsindrio falavo, tsy ianao tsony no ambanin'ny olona, tsy ianao tsony no ataon'ny olona tsinitsinina, tsy ianao tsony le mitomany lava fa zao manomboka jain'ny olona ianao rehefa mitoetra ao aminao ny esprit d'excellence. Tadidio fa ny fanambanin'ny olona sy ny fanaovan'ny olona anao tsinitsinina anao de mampiala ny fatokisa-tena ao anatinao ary manimba ny toe-ponao. Ary rehefa simba ny toe-ponao de simba ny ara-panahy, mety simba hatramin'ny fahasalamanao mihitsiny. Misy karazan'olona voasitrana ny ara-panahiny, voasitrana ny fony, rehefa nanomboka natoko tena izy de nialatra amin'ny aretina. Tsy voatery hoe nametra tanana nanao vavaka sy fanafahana be, fa ny zavatra novaina fotsiny tao amin'ny sainy sy tao amin'ny fony, tao amin'ny fanahiny de niova ny zavatra rehetra. Manentana anao ny alahady zao izy vavaka sy fametrahan-tanana, andraisanao an'izany esprit d'excellence zany, fanahiny fatanterahana, ary izy fampianarana mahery vaika ary fanovozan-kery fandraisantsika herin'Andriamanitra ary fandroana ireo fanahy mifanohatra ny esprit d'excellence. Ino moa fanahy mifanohatra amin'ny fatanterahana raha tsy fanahy fahantrana, fanahy ny akamona,
fanahany loto favoretrana sy ny zavatra isan-karazany de ndeha fanahy fikorontanana ao anatiny zany ny alahady zao a hianatritsika makasika an'izay fanahy fatanterahany zany a ary iainanao zany lasa fiainanao ary efa lasa fiainanao de anaraka an'izay tsikelikely ny fiainanao farany tena marana ko azy fijoroana vavolombelona farany nisy karazan'olona vao niresaka tamiko izy androany a ekipa be ao am-piangonanao hita koa nidiranareo mivady teto roa taona lasa zay satria roa taona zay nisy ny fefy teto a roa taona lasa zay fa zao tam'izany na ny fiakanjonareo ary maizimaizina na nitarehanareo malimalika anareo tena hoe tena tsy ao mihitsiny fa zao nareo sady lasa mazavazava na ny fiakanjonareo niova na ny fidiram-bolanareo fa hitako hoe misokatra tsara satria nandray an'le esprit d'excellence nareo a enao koa andray an'izay ny alahady zao a fidirany intelo ny voalohany amin'ny fito sasany fidirana voalohany ny faharoa amin'ny folo ary ny tolakandro amin'ny telo ny toerana dia ao amin'ny tranomanga Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beryl Rose tranomanga Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beryl Rose raha tsy hitanao le toerana dia atsony lahara tarby 038 30 101 04 038 30 101 04 zay ny fotoana ny raka taminao teto fa manatena ny ona aminao satria efa maika amonto anao sy ampiainanao an'izany esprit d'excellence zay ny tompo a manome fotoananao ny tenako ho any manaraka indray tahin'Andriamanitra tompoko Joroko vavolombelona ho anao zay mbola tsy tato amin'ny 5 center mbola vavahoatranao koa dia mbola zandry ara-panahy fa manome Jesosy fitahina dia zaraiko aminao tamin'ny volana février iny zay olona efa tato amin'ny 5 center dia naheno anany joro vavolombelona teto hoe be voka za mety efa nisy naheno an'izay dia tamin'ny volana février nandalo tsy fahasalamana za zany hoe grossesse arrêtée le zaza tao anatin'ny kipoko dia za tamin'iny fotoana iny nefany tanatina nanao traiteur na mariagen'olona dia rehefa nanao mariagen'olona dia nangataka taridalana tamin'ny mpanompon'Andriamanitra moa za tamin'izany hoe ahoana papa fa za ohatran'izao dia maninona ozy izy raha omena olona le contrat fa ianao tena reraka be dia nameko olona le contrat tsy nangalako tombo ny contrat io na même 0 ariary fa nameko olona rehefa nomeko olona le izy dia le olona nanao mariage io mbola niangavy taminah hoe zay ozy tsy manana boisson tena tsoroko aminareo aloha fa vadiko zany mbola ao anatina tontolo misy an'le boisson dia le boisson io azonao alaina fotsiny dia omena an'le mariage io dia rehefa vita ny mariagen'olona dia payenao io alevoara nefa mivita n'le mariagen'le olona ambom-bolako tsy namen'le olona vidin'le boisson tsy nomen'le olona teniteniteny za tao arinan'izay tany amin'ny hôpitaly tsy afaka niasa koa tao arinan'izay le olona mampiasa anahy koa lasa tany andafy dia vao maika ihany koa ny asako ray zany tsisy asa anankiroa ny asako fa samy tsisy daholo tao arinan'io za tena tsy niasa mihitsy teny dia le volan'olona le tokony ho aloha iny lasa tsy voalohako zany le vidina boisson an'olona le karamako tokony tany le ambiny tany amin'le olona koa tokony nanomezako volanankizy fa le volanankizy no voaloha ihany fa le vidina boisson an'olona zany marobe dia tsy voaloha mihitsiny rehefa tsy voaloha le boisson le olona dia teniteniteny nandeha ny fotoana dia fanaraka teny foana moa zay fanaraka teny foana zay dia rehefa nomana CRJS amin'izay dia nivory zay ekipa teto nisy taona zany nanorany papa hoe ohatr'izao io ny ataontsika raha nomana CRJS dia oke ozy izy fa ndao tsy maninona dia nanao voady za teto tamin'ny hanomboka ny CRJS hoe za Jesosy hitanao ny atapoko tena tsy manam-bola ho za tena tsy nanana tena toroko anareo tena tsy nanana fa za nanao voady hoe ninina Jesosy zavatra nanako dia hoentiko hanomponanao dia mandeha CRJS mandeha tamintamy dia nanao sacrifice be mihitsy tena nataoko mihitsy hoe na tsy manana ary dia ataoko sacrifice le izy hoe ho an' Jesosy ty fa ataoko sacrifice mba hanokafan'Andriamanitra lalam-barotra hanokafana lalana ho anandray dia nandeha teny tamintamy misy taona tena tsy manam-bola mihitsy tena hita an' Jesosy zany fa za tsy miteny amin'ny papa hoe tsisy ne za fa rehefa tonga io tamintamy io manam-bola ihany za tena mahita ho azy eny za hoe tonga ny maraina hita vola noavanao tamintamy rehefa après-midi ohatr' zany foana dia tamin'ny sabotsy
tamin'ny zabotsy a tena tsisy mihitsy dia niteny anazy za hoe papa tsy ampy vola ty aminah fa ampio vola ty aminah oa fa tsy ampy ny vola ty dia oke ozy izy tamin'ny lahady a dia efa nisy anniversaire anankizy zay tato dia ohatry ny hoe faly fotsiny a zany hoe ampifaly ankizy a aleo anareo misakafo aty aminay rehefa milahady tsisy vola zany taminah fa gaga zany asabotsy alina amin'ny ray maraina zany mbola tany amin'ny CRGS jerevako vola ao anaty telefonako misy 50 000 ariary tonga mbola tsisy za tamin'io a dia iny 50 000 ariary iny a nataonay sakafo a dia nataonay frais a dia nisy rahavavy zay tato a nangalako 20 000 ariary nameko anazy le 20 000 ariary frais anay sisa nentiko nody a tamin'ny lahady arivo tao am-piangonana za eny amoneny monkony a dia telefone amin'ny silencieux rehefa silencieux ny telefonako ay adiniko dia rehefa talohan'ny CRGS iny teo ampanohanana CRGS a le olona le nangalanay boisson fianakaviana ihany nitory ana tena hoe gadraiko izy izy ianao misy vola ty aminah ohatra hoe 2 millions fa tsy raisiny io fa tsy complet dia tsy raisiny gadraiko izy izy ianao nitanjony zany tsy andray an'le vola ty aminah fa anagadranah mba tsy afahako anompo an'Andriamanitra dia rehefa tonga nefa ny tamilady a frais sisa ho any taty anaty posiko gaga za tany an-trano a appellan'olona anankivalo ny tao anaty telefonako ny anankiroa ambivola efa tsy nitakiko hoe fa ela be fa tsy nieritreretiko tsony hoe ho azo le izy a fa azo sa fe nisy vola indray aloha za zany alleloia andao itiatananao an jesosy aloha e dia tonga ny tamin'ny latsinainy maraina dia sika hoe aleo mitsangatsangana indray ao mantsy an'le namako zay ndao tsika hitsangatsangana ao hoenitsika ny zazakely any amin'ny pitsangatsanganana indray zay a misy olona miantso za tsy fantatro mihitsy efa saika tsy niraisiko dia alao madama dia izy le olona dia zay ozy izy mila anao zao dia zao efa misy inona ao mantsy anazy dia zay ozy mila traiteur a anao mariage olona hafa io tonga dia tsisy ady varotra tsisy ininona zay prix niteneniko eo a tonga dia pak A à Z zany hoe manomboka amin'ny sakafo hatramin'ny le mariage n'le olona zany a akanjon'le olona ihany sisa ny vidiny fa za daholo mikarakara anazy tsisy ady varotra tapitra iny jerevako le appel ray a tsy voavalin'le olona za omaly amin'izay nyconfirme le olona tena voninahitra nijoroako any vavolombelona eto a ho an'Andriamanitra karazan'olona telo a contrat confirmé a tsisy ny ady varotra naray arany a dia omaly tsisy resaka mbola olona tsy fantatro io taiza nazahoany numero ako fa tonga dia nanome avance zany fa olona tsy fantany zareo alleluia voninahitra ho an'Andriamanitra le olona nitory ahoana ny farany dia le olona nitory anah io a omaly a dia niantso anah izy a dia mifona taminah hoe mifona za iaina ozy izy fa tsy haiko ozy zay nahazo anah fa nitanjoko dia ny andetika anao fotsiny nefa ny za ozy mahita hoe olona tsara ianao ary tsy nohaninao ozy izy le vola fa fantako ozy izy hoe olona tsara ianao dia mifona ozy izy a ary le izy a teneniko a fa fianakaviako akaiky ihany le izy dia omaly izy niantso anah dia averiko amin'Andriamanitra ny voninahitra halleloia ho tahina hatrany ane ianao a ary ho voninahitra makany ny voninahitra amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy amen